Angataka ny hamerenan'ny fanjakana malagasy ny vola mitetina $2,750 ny banky iraisam-pirenena. Araka ny fanazavany ny banky iraisam-pirenena dia vola natokana ho an'ny jirama ireo vola ireo, saingy tsy nampiasainy araka ny tokony ho izy ary tsy nanaraka ireo fepetra rehetra takian'ny sampandraharaha iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana IDA. Andraikitry ny fanjakana malagasy araka izany ny mamerina izany vola izany ho iatrany ny fanazavan'ny banky iraisam-pirenena. Takiana araka izany ny hamerenana ny $9 mahery alohan'ny fahatelon'ny volana Desambra. Takiana ihany koa ny anomezan'ny fanjakana malagasy ny jirama fanamarinana sy fanazavana ny fandaniana ny $2,750. Raha tsy tonga alohan'ny fa-12 Desambra ireo antontan-taratasy ireo dia mety hisy hatramin'ny fitakian'ny hamerenana ireo vola rehetra ireo. Tsy mbola afaka milaza ny fitondram-panjakana raha tena voasambotra tokoa Natsy Raoul Arzakarabekoto, filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Ambaran'ny ministra fitsarana Imbikery Laza androany zoma fa tsy mbola voamary ny fitondrana malagasy ny fisamborana ny mpitantana ny knapsa teo aloha ity. Nanazava ihany koa ny lehibeny ny fampanoavana eo anivon'ny PAK fa tsy mbola fantatra na tena voasambotra Natsy Raoul Arabekoto fa siosion-dresaka no hoenin'izy ireo. Efa mandefa fangatahana antaratasy ny fitondram-panjakana any Benin mangataka ny famerenana azy eto Madagasikara, anefa ny fitondram-panjakana hoy izy mba hitsarana azy eto an-tandrazana raha toa ka tena voasambotra izy. Miisa 730 ny mpizahatany tonga teto Madagasikara nanomboka tamin'ny nisokafan'ny sistany ka hatramin'ny 15 Novambra teo araka ny fampitam-baovao nataon'ny ministera misahana ny fizahantany androany zoma. Tsy monina eto Madagasikara ny 300 ireo olona tonga ireo izay miisa 3,750 ireo mpizahatany ireo ho iatran'ny ministera. Ankoatra izay dia olona miisa 4,700 izay tsy monina eto Madagasikara fa avy eto no tonga nitsidika ny fianakaviana. Olona raika amin'ny 70 no tonga noho ny antony miankina amin'ny asany ary ny 7,200 kosa no tsy fantatra ny antondiany. Miisa 2,703 araka izany ireo olona tonga teto Madagasikara hatramin'ny nisokafan'ny sistany ka hatramin'ny 15 Novambra.